iza ho antsony iza. Ny fotoana ne mandeha sa ho diso alina ianao. Goadarotry ny fotoana fa Jesosy ane mifona n'ole rany. Kaza de mangatakandro foana fa ho anenenanao an'izay. Kokatsao io resoa. Zay voatokanao anao. Fa ny famonjena de tena azo antoka tokoa. Tena tonga olom-baovao. Azy atao tsy rambony zany. Fa Jesosy ane oneny. Aza takalo ny etatany fa ho anao rehefa monjena. Tady avo Jesosy. fa ny famonjena nefa vity. Sao anao mba ho tratrorina ka
ka tsy andova paradisa, ko hevery teny zao fa matoa Jesosy tsy miova, de tena tia zasy anao mba ho tonga ho mpandova. Ho mpandova tonga zanaka noho ny hazo fijarena. Zasy anao tsy le taranaka zay fa samy no tahiny, dia tsy ho voafafa ilay anarana fa ho voasoratra ao an-trany. De mbola tsy mikatony lay varavarana, de ino an-trano miasan'ny ilerana. Iave no mpiandra.
Jesosy ankehitriny zay mitsoro mpanafaka ka nole rano zay mitsitsiny izasy anao de hitao miavaka. Tsy famelan-keloka fotsiny ihany fa tena ampandresy anao tokoa na reo toetra ratsy zany na ko reo fanditra anavy de ho tsapanao tokoa fa tena azo antoka izao ny famonjeny ilay Jesosy ho any zao tontolo izao. Dino mantsy tsy isovery fa ho mpandova paradisa ary mba tsy ho izasy anao irery no ho tonga sanaka sisa andro hafa.
ny fotoana efa tena tongotra. Jesosy eo ambaravarana. Satana koa tena romotra izao tontolo zao dia hifarana. Koa apetrao mba ho tamtanana. Fa izay ny tena tian'ilay Jesosy. Ampiasao ilay anarana. Fa ianao mpandresy. Jesosy no kapiteny ho mpamily ny sambokely. Koa ho resy daholo reny tsy ho rendy velively. Ka ho tonga ao amin'ilay fitodiana na dia sarotra aza ny dia. Zaho sy anao tsy ho tratroriana fa ao aminay Kristy. Tolay datsao. Ka aharitra hatramin'ny farany. Fa azo antoka lay rano mba ampiasao ihany koa lay anarana. Fa io no anarana mahery dia Jesosy avy any Nazareta. Tsy mamela anao irery toy izy hatramin'ny dia mahareka. Fa izay maharitra hatramin'ny farany, izay ihany no vonjena. Tsy ho voafafy ny bokin'ny fiainana ny anarany satria nafana tamin'ireo fahalemena. Tsy misy marobaka ny eo an-tanany fa ilay ray no miarika. Zaho sy anao dia ho tantanany sady famonjena ho anay. Hatram.
Averitsika izay fa mino fa atsika tsirairay avy reto no le fanaovan'Andriamanitra izay nitehirizany atsika amin'ny alalan'i Jesosy dia hafitra hatramin'ny farany. Ataontsika izay hira hatramin'ny faran'izay dia metsika mitandrina ny fanohizana ny fotoana.